Andriamanitra rainay tsara indrindrany an-danitra ao, misaotranao Mandrakariva izay satria mbola afaka tafahoana eto indray amin'izao alatsinainy mahafinaritra izao. Misaotranao Tompony satria noho ny fitiavanao no mbola matoy izao anay, ny fiarovanao anay mandritra n'iny alina iny, ny fitantananao anay, ary ny tananao mahery dia momba anay Mandrakariva mbara mampahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izany no teninao Tompo, ho fampaherezana anay, ary ihany koa mba hijoronay tsara Mandrakariva, mandra-piverenanao eny amin'ny raolanitra. Ankehitriny Tompo malalo, raha nambara ny hatsaranao indray hijoro vavolombelona amin'ny vahoaka mpiaino tsirairay avy miaino an'izao video izao Tompo, ka sy ho araka ny haben'indra fonao Tompo malalo. Aoka tsy izao hita Jesosy eo, apetreo ambany dia ambany ny tenako, ny nofoko, vaoka ianao fanahy masina no hisandatra eto. Eto koa Jesosy eo, efa mandroka ny asan'ny maizana rehetra, ny asan'ny fahavalo rehetra, izay mandefa ny filesy ny firongony, dia efa dorako amin'ny ranao masina, dorako amin'ny afo ny fanahinao masina ilay mahery, raha kofa amin'ny ranao izao video izao Tompo malalo. Jesosy eo, miteneny ianao amin'ny vahoakanao, misaotra Tompo. Amen. Miarahaba antsika rehetra hatrany am-paran'ny tany, miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alohany hijoroako vavolombelona amintsika, izarako ny fahitana izay hitako dia hamaky ny tenin'Andriamanitra antsika atao amin'ny Lioka. Lioka toko voalohany 15 ka hatramin'ny 20, somary lavalava amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nilazany Anjely tamin'ny Zakaria ny amin'ny ahaterahan'ny Jaona. Tamin'ny andron'ny Heroda mpanjakan'ny Jodia, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isan'ny antokony Abia, ary ny vadiny dia avy tamin'ny taranaka Arona, Elizabeta no anarany, ary samy marina teo anatrehan'Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanantsiny araka ny didy sy ny fitsipoka rehetra nomeny Tompo, ary tsy nananjanaka izy fa momba Elizabeta, ary samy efa antitra izy mivady. Ary no nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria, araka ny fifandimbasany antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjarany araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny debolon'ny Tompo mba handoro didin-kazomanitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana ny didin-kazomanitra. Ary nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy teo ankavanany alitara fandoroana ny didin-kazomanitra. Ary no nahita azy Zakaria, dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary maro no hifaly amin'ny ahaterahany, fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fenoina ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny aza. Ary maro amin'ny zanak'Israely no ampodiny amin'ny Tompo Andriamanina, ary izy andeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Elia, mba hampody ny fony iray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendreny marina, amboatra firenena voahomana ho an'ny Tompo. Ary hoy Zakaria tamin'ilay anjely, inona no ahafantarako izany, fa izaho efa antitra, ary efa antitra koa ny vadiko. Ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe, izaho no Gabriela, izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary ny rahina hiteny aminao aho, ka ilaza aminao izany teny mahafaly izany. Koa indro omoana ianao, ka tsy hay miteny, ambara-pahatonga ny andro izay ho an'izany andro izany.
ho valiny tsy ninoanao ny teniko izay ho tanteraka amin'ny fotoany. Amen. Halleluja. Anjely Gabriel teto niseho tamin'ny Zakaria tamin'ny fotoana nanaovany ny asa fisoronana fandoroana didikazomandra, zany hoe vavaka, anjara fisoronana anjara nataony Zakaria teto. Hitantsika raha namakintsika amin'ny 15 de izy mivady de olona natahotra an'Andriamanitra, olona nandeha amin'ny fahamarinana sy fahamasinana. Halleluja. Manambara zany amintsika fa raha tsika te hita ny voninahitr'Andriamanitra de mila mandeha mahitsy aloha, mankatoy azy, mankatoy ny didiny sy ny fitsipikany, ary ihany koa de mila tia vavaka isika. Hitantsika eto marina misy ora eto, misy ora ivavana satria tsika tsy hoe voatery hoe hipetraka ivavaka foana satria ny asa mandrahara sy ny sisa, fa olona tia mivavaka. Rehefa tonga ny ora ivavana aza takalo zavatra hafa ry havana. Rehefa hoy izy ianao hoe Jesosy ty fotoana ty ataoko ivavana ifandraisako aminao, de ataovo, aza mangatakandro, aza lanina amin'ny zavatra hafa. Fotoana ivavahanao mbola lany ianao miresaka amin'ny namanao ohatra, mbola variana ianao miresaka amin'ny zanakao, ireny le zavatra ataonao aloha mihoatra ny tombo. Fa rehefa ianao hivavaka de midira mihefitra mangingina, mivavaha araka izay tarihan'ny tompo anao. Halleluja. Satria ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe mivavaha mandrakariva aza mitsahatra. Ary raha te hita ny voninahitr'Andriamanitra antsika, tsy tsika ao anatintsika mibalady mandeha eny an-tsena, tsika mandehandeha no ahita ny voninahitr'Andriamanitra, hoe ahita anjely na ahita eny feon'ny fanahy masina, fa isika le ao anatiny mivavaka. Zay ny tiany fanahy masina mbara amintsika eto, mba ho tia vavaka izao sy ianao. Misy amintsika raha voalava ny vavaka de tsy te henontsika fa le tenin'Andriamanitra ihany tiantsika henona, tsy mety ry havana. Raha tsika tia tenin'Andriamanitra de mila tia vavaka satria miaraka foana reo. Raha tsika tsy tia tenin'Andriamanitra nefa tia vavaka, mifanohitra koa zay. Fa mila miaraka foana reo, na tiantsika na tsy tiantsika. Satria io tenin'Andriamanitra io tsy ho efikasy, tsy andaitra mihitsy amin'ny fiainantsika raha tsy arahantsika vavaka. Halleluja. Ohatra zao te hiovantsika amin'ny fontsika, tsy vitany hoe tsika mihaino tenin'Andriamanitra fotsiny, mihaino misy mitoro, mpanompon'Andriamanitra mitoro hoe ho diovin' Jesosy ny fonao, Jesosy anamboatra ny fonao, de io zany hoe eny amboaran' Jesosy tokoa ty foko ty, Jesosy tena amboarinao ny foko. Le mpanompon'Andriamanitra de irahan'ny tompo miteny fa ianao no mandray décision, ianao no miezaka ahoana no ataon'i Jesosy anamboarany io fonao io, mba tsy ho fo mora tezitra, mba tsy ho fo mora sandroatra, mora tafitohina. Mila miditra mivavaka anao miresaka amin'ny tompo, satria fantatsika fa ny vavaka ny firesahana amin'Andriamanitra. Ka ianao le mivavaka, miresaka ianao amin'ny tompo, amboara ny foko Jesosy mba tena ho tonga fo madio, satria izy teninao hoe zay tsy madio am-po tsy hita n'Andriamanitra. Raha ny fotsika maloto tsy hita n'Andriamanitra ry havana. Halleluja. Ka io koa tsy afaka na ny herintsika miteny fotsiny hoe ty efa neny tenin'Andriamanitra de adio amin'izay ny foko, tsy ry havana. Fa ao anatin'ilay ianao mivavaka no Jesosy manamboatra ny fonao, satria hitan'i Jesosy ianao mangetaheta ny ova. Ianao miresaka aminy Jesosy ovay ny foko, Jesosy amboary ny foko. Amin'izay fotoana izay Jesosy miditra tsehatra satria niantso azy ianao, nivavaka ianao satria niresaka taminy ianao, nangataka taminy ianao. Halleluja. Ry havana malala, ao anatin'ny tsika mivavaka
no sehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Alohan'ny hidirako ao fijorovam-polombelona, raha omaly zao za afaka tamin'ny latsinainy azafady nivavaka. Izaho mivavaka eo voateriko zany angataka hoe mangataka ny afonao ny azavanao hidra amin'ity trano ity tompo. Nisy salany elatra, salany hoe zavatra nandalo ohatr'izay elatra nandalo amin'le tany, amin'le sol, amin'la terre za le mikipy mivavaka. Tonga de sokatra ny masoko zany satria tsapako le elatra nandalo ohatr'izao amin'le tany. Taitra be za. Le za miteny angataka hazavana sy afo, tonga de tonga le hazavana sy le afo. Tonga de taitra tampoka. Ka tsika zany ao anatin'ny mivavaka isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy tsika andeha amin'ny balady any amin'ny plazy mihitsy. Tsy tsika eny amin'ny lany amin'ny resaka amin'ny telefona mihitsy, tsy ary havana. Fa ao amin'ny mangingina no miaino anao ny tompo. Amen. Hiditra amin'ny fijorovam-polombelona. Ny namangian'ilay Anjely tsy hoe mirehareha. Fa mba ho fampahirezana anao koa, mba hitady an' Jesosy ihany koa ianao. Halleluja. Tsika rehetra no mena ny fanahy masina, satria andro ny fanahy masina isika izao. Amen. Tamin'izay fotoana izay indray andro nangetahita hivavaka be za. Niditra tao amin'ny efitrano aho nanenty trano, nandohalika nivavaka tao amin'ny efitranoko. Jereko ny lera tamin'ny 4. Amin'ny 4 tolakandro. Nanidy ny telefona koa. Eto koa de raha tsika mivavaka, mila ajaitsika ny tompontsika. Mila toerana mangina, aidio ny telefona. Fa tsy mety raha mivavaka antsika sady amin'ny mesazy, mivavaka antsika sady miantsolona, tsy ary havana. Tsy fanomezantsika haja an'Andriamanitra izany. Fa tsika mivavaka de mila mihidy ny telefona rehetra. De mandolia ianao mivavaha zay plasy malazy ianao. Nivavaka ary hava. Tena natsapa zany hoe teo ny fanahy masina. Satria ny fanahy masina natonga nangetaheta hivavaka, nataona hivavaka. Tena natsapa fanatria amin'ny tompo aho tsy nijanona nivavaka. Nivavaka tsy nahare, tsy natsapa hoe reraka, tsy tsapako zany. Halleluja. Mila tsika maharitra mivavaka ary havana. Zay ny nisehoana Anjely tamin'ny Zakaria teto. Voalohany indrindra olona mahitsy matahotra an'Andriamanitra izy. Satria na mivavaka be koa tsika, nefa olona tsy mandeha amin'ny fahamarinana dia tsy ahita ny voninahitr'Andriamanitra ihany koa. Fa mila mahitsy, mila mankatoa ny didiny amin'izay fotoana izay tombo, miaino atsika. Ito dia niaino ny fangatana izy mivady satria te hananjanaka izy ireo. Fa zay ny sitrapon'ny tompo, antitra izy ireo vao hiteraka. Satria ny zaza izay teraka izao dia fatatsika fa i Jaona, mpanao batisa. Zay feno fanahy masina hatrany an-kibony reny. Isika ihany koa le fenona ny fanahy masina ankehitriny. Isika le feno fanahy masina ankehitriny. Halleluja. Aoka tsika tsy hanamafy ny fotsika. Aoka tsika tsy handany hery ny fanahy masina. Dia rehefa niditra amin'ny fivavahana aho namono telefona, nivavaka, nandohalika, nivavaka na tena hoe tsapako hoe manatrika ny fanahy masina. Tonga tamin'ny 4 maraina ary havana. Hiditra amin'ny 4 maraina, namaky baiboly aho. Tsy tadidiko ny baiboly nivakiko tao amin'izay, tao amin'ny Romanina ve izy iny. Le tenin'Andriamanitra nivakiko dia teo ampamakiana baiboly aho. Voalohany indrindra aloha zaho teo ampamakiana baiboly satria ny devoly dia eo ihany koa ry havana. Aoka tsika tsy eritreritra hoe mivavaka tsika dia tsy eo izy miaino. Satria tenin'Andriamanitra dia milaza hoe raha mivory izy zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Eo izy. Fa itsika rehefa feno ny herin'ny fanahy masina tsy afaka manantona izy. Halleluja. Ny devoly hitako
zaho le mivavaka zany mako baiboly rehefa eo manomboka eo hiditra amin'ny 4 maraina reraka tsy aro reraka de namaky baiboly de eo za zany azo tory dia hitako le devoly maka endrika biby. Hitantsika salan'ny sengoriketa tsy haiko inona fahaizantsika sengoriketa iza koa azy ny lohany sarany reny de mijery anazy de mena be ny masony zay aza koa zay devoly mena be masony de misy tsy afaka manantona izy fa hitantsika raha mahatsapa atsika reny rehefa any aminay tsy fantatro satria any atsy misy anay any amin'ny faritra Toliara rehefa tonga le hafanana be reny de le tany salany misy mafana na io fasika eo rehefa diavinao any amin'ny faritra Toliara rehefa mafana be zany tena may manivitrivotra le tany de misy entona salany misy entona le entona tsy setroka salan'le afo fa entona mangarangarana manambara hoe may zany hafanana de iny zany hitako salany hoe tsy afan'le devoly manantona anazy salany hoe afo. Alleluia. Izy mijery de mena be ny masony sady tezitra fa izy tsy afaka manantona ny tapany ambany tsy hitako fa izy hitako ny lohany salany sengoriketa mijery anazy fa izy tsy afaka manantona. Rehefa avy eo riavana tonga de nitsangana teo alohako olona anankiray za tsy de nahita loatra ny tarehiny tsy afaka nijery ny tarehiny fa ny akanjony hitako fotsy de fantatro hoe Anjely satria tsika ao anatin'ny nofina fahitana ny fanahintsika tonga de mahalala tonga de mahafantatra na de tsy miteny aza raha mientsika fijoroana vavolombelona be dehibe tonga de ohatr'izay daholo hoe ny fananao tonga de mahatsapa hoe Anjely io tonga de manoloana na le Anjely nitsangana teo anoloako de nitondra fanomezana teny an-tanany fanomezana ny hitako labozy cahier de be dehibe le fanomezana mbola mifony anaty cadeau de niteny amiko satria fanahy masina ndraindray izy miteny amin'ny teny gasy ndraindray izy miteny amin'ny teny français ndraindray zany ohatray fitenina ny Anjely na amin'ny fanahy masina efa miresaka amiko de izy hoe je suis j'amène tu vois fanahy masina j'amène cadeau vient du ciel j'amène les cadeaux ministère vient du ciel c'est ça j'amène devant moi izy naveriny telo le teny j'amène ataony eo anoloako zany le cadeau de io izy hoe j'amène cadeau ministère vient du ciel. Alléluia. De nomeny any labozy de cahier. Alléluia. Be de be ny teny an-tanany riavana fa iny ny anjarany azoko. Amen. Za tsy nanam-pony ninina. Za tsy nangataka. Tsy zavatra ny eritreretiko fa hoe nivavaka. Tena maka baiboly. Fa tonga ny tompo mahalala zay rehetra tsara atsika. Teo le devoly zany saika hoe anatona anahy fa tsy afaka izy satria teo ny herin'Andriamanitra. Satria tsy avy izy raha tsy angalatra. Angalatra hamono. Fa ny tompo kosa avy. Ananatsika fiainana. Ananatsika hery. Ananatsika fahasambarana. Fifaliana. Intelo ny teny amiko le Anjely hoe j'amène cadeau, ministère vient du ciel. J'amène cadeau, ministère vient du ciel. J'amène cadeau, ministère vient du ciel. Jamblio, salamam tormaso. De labozy, no cahier no minya. Alléluia. De lasis. Taitra satria sahalany hoe fahitana le izy zany fa sahalany hoe mamam tormaso zany ianao rehefa tonga le izay zany rehefa tonga le rehefa mangy anao ny tompo
le fananao zany no mifandray aminy. Halleloja. Ny laboziry havana de manambara fahazavana zay voalaza ao Matteo. Ary Jesosy ihany koa le fahazavana. Rehefa mena jiro tsy natao aretra any ambany latabatra fa nataontsika ao ambony, itsika zany le fahazavana. Nomenay le labozy ho fahazavana, hitondra fahazavana ho an'ny olona, ampalala ny fahamarinana. Ny faharoa de kahier anoratana ny zavatra rehetra zay ambaran'ny Tompo amiko. Halleluja. De rehefa ny fo avy eo aho faly zay ny lalantsika hoe efa ny Tompo mirevele zavatra ao antsika, de fatatsika feno fifaliana atsika. Tena hoe feno fifaliana ao anahazo andreo kadô reo. Ary tsy adiniko mihitsy zany. Satria ministera avy any an-danitra mihitsy. Ministera nomen'ny Tompo mihitsy avy any an-danitra. Anatanteraka ny hafatrany. Satria nasainy hanoratra zany nomeny kahier hosoratana zay rehetra voaraiko, zay rehetra hitako ary ambarako. Amen. Alléluia. De rehefa avy eo tsy hitako tsony le devoly. Satria tsy mazaka le herin'ny fanahy masina eo izy. Amen. Halleluja. Tsara ny Tompo ry havana. Mampahery atsika mba hitady an'i Jesosy mandrakariva atsika. Mampahery atsika mba hikatsaka azy amin'ny fo tokoa ary amin'ny fahatahorana azy, amin'ny fankatoavana azy. Fa rehefa atsika tia azy, mankatoa azy, dia hita ny vonatriny. Vonatra ho an'i Jesosy irery ihany. Aza ny laza, aza ny dera, averiko any aminy zany ny voninahitra. Amen. Tahian Jesosy daholo tsika. De raha mbola tsy tonga izy de mbola miverina hatrany tsika ny zaratra ny hafatra, satria be de be ny hafatra omen'ny Tompo ry havana. Fa ny fotoana indraindray no tsy ahafahana mizara. Amen.